Isaky ny volana marsa dia misy hatrany ny fivorimbe tanterahan'ny fitandreman'ny fiangonana Pentekôtista Mitambatra eto Antananarivo sy ny manodidina azy ao anatin'ny faritra G. Raha hoaniny tamin'ity taona ity dia tamin'ny herinandro lasa teo no natanterahana izy ireo izany fanadihadiana ary. Vorlanina teto Ambohitara, Ambohidratrimo, ny mpino avy amin'ny fiangonana Pentekôtista Mitambatra nandritra ny fivorimben'ny ny faritra G izay ivondronana ireo fiangonana misy 700 sy 100 eto Antananarivo sy manodidina azy no tanterahana nandritra ny herinandro lasa teo ary omaly no nifaranana. Fiaraha-mivavaka sy fampiofanana momba ny ten'Andriamanitra moa no nanamarika ny fotoana. Mivavaka miara-makalaza ny tompo dia misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra izay karazana fiofanana ho an'ireo mpitoroteny andraisany herin'iray ahafahan'iray mbola afaka hanoyan'izany asa fitoriteny izany satria indraindray mandalo ady izy ireo dia mila fampahelezana ihany koa avy amin'ilay mpitarika ary ny mambra ny fiangonana indray dia famporisihana an'izy ireo mbola anana enta-mavesatra mandrakariva ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Tamin'ity fivorimbe ity dia nanambahiny ny Pentekôtista Mitambatra faritra G izay avy any Amerika. Nampanantena moa ity nambana ity fa iara-iasa amin'ny fiangonana Pentekôtista Mitambatra eto Madagasikara ary iverina eto Madagasikara izy amin'ny taona 2014 anatanteraka izay fiara-miasa izay. Aoriana ity fivorimben'ny faritra G ity dia hiatrika ny fivoriana nasionaly ny Pentekôtista Mitambatra eto Madagasikara ahitana ny faritra A, B, D, E, F, ary ny G. Any amin'ny volana septambra no anatanterahana izany izay fivoriana efa fanao isan-taona moa. Fotoana anapahana hevitra amin'ny fampiroboroboana ny asan'ny fiangonana io fivoriana io dia ny fitoriana ny fampianarana ireo apôstôly izay mitory fa tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny olona ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina izany. Dia izay pejin'ny finoana izay ihany koa mpijery-jaina no isarahantsika raha amin'ity takariva ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny antota taratasy filatsako-vidiana filoham-pirenena kandidat 3 sahady tamin'ity andro voalohany ity no efa nametraka izay antota taratasy izay. Fisaorana feno toko lasa topoko vavy no atolotra ho anao nanaraka ny fampalalam-baotra amin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny valora ariva indray manome fotoananao eto amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao veloma tompoko.